sahanay ny miteny fa zany Andrajoelina zany tena metraka avy dia avy ny asina Antananarivo. Io fidiona mbola tsy maty fotoanan'izany zao. Za tsy nitena izy ny fidiana. Tsy nitena Jessica. Za hoe mba afaka manaja ve aza fa tompoko. Izy lasa bling koa aloha zay zay le zatra tiako amarinina manao makiazy nge mba manao tsaratsara dia mba atao hoana tsy voatery hoe efa fa tsy hoe raha tsy manana vary any an-trano dia manao makiazy non tsy zay le izy. Isika mianakaviny tsy nanazan'le tontolo iainana nanana ala be le sika tsy président Rajoelina teo tamin'ny fikapanany ala. Nafana kely ny adevitra tao amin'ny tondresaka izay no masan'ireo mpanao gazety tao amin'ny fahitalavitra TV+ Abraham Razafy sy Isabella Randriamazava ny alahady lasa teo izay nivahinianan'i Michel Temple filolefitry ny antoko politika madio na APM Yasina Raveloson Mouvement Gaskara no sady filoha nasionaly ny antoko Repoblika solotena roa avy amin'ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na Irmar solombavam-bahoaka ny Madagasikara Augustin Randrianasolo ary ny loholon'ny Madagasikara Ajaniaina Tahina Andrianandrasana. Ho resadresantsika tao anatin'ity vidéo ity indray ny fizotrany tao amin'ity fandaharana tondresaka ity. Ny afatry ny fivondrona BNVK eto Madagasikara moa no lohahevitra nitaritana ny adevitra tamin'ity indray mitoraka ity. Afatra izay mafonja dia mafonja ka niteraka resabe teo amin'ny vahoaka mpanaraka ny raharaham-pirenena. Efa tsy nisy narehan'ireny afatry ny eveka ireny daholo angamba fa ho an'izay tsy naharaka dia indray ho ampatsiahivina kely hoe inona izany afatra avy amin'ny fivondrona BNVK eto Madagasikara izany. Ny Monseigneur Jean-Claude Rakoto Arsoa no solotena nampitan'izany afatra izany. Nanome afatra mivantana ho an'ny mpitondra firenena sy ny vahoaka indrindrandrindra moa fa ny mpino katolika ny tenany manoloana an'izao raharaham-pirenena misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Voatanisany teo daholo ny olana ara-tsosialy iainan'ny vahoaka ankehitriny kanefa toa tsy taitra akory ny mpitondra fanjakana ary mbola mahasamilaza mihitsy fa mandroso Madagasikara. Manoloana ny raharaham-pirenena. Mpaminany ny eglizy ka tsy sasatra izay ary tsy afaka angina mihitsy miara manao antsoava amin'ny vahoaka ny fangirifirina mazo ny malagasy ankehitriny na dia misy aza ny ezaka izay tsy azo hodiny tsy hita. Mivaivay loatra ny olana momba ny jiro sy ny rano. Tsy ahitamba-olana mandritra ny taona maro zany. Tsy fahombiazana ny dikan'izany. Ary miendrika famonoana olona ankolaka satria aina ny rano. Tsy mitsahatra miakatra ny vidin'ireo filana andavanandro ny mponina. Mahazo vahana hatrany tsy fandriam-pahalemana amin'ny faritra maro. Mikirosofahana ihany koa ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara manomboka amin'ny ambaratonga ambany ka hatrany amin'ny anjery manontolo. Tsy tena tsapa ny akon'ireny fanampiana avy any velany ireny eo amin'ny toe-karena sy ny fampandrosoana. Nozarina hiafy sy hijaly ny vahoaka ka toa zary manaiky tsy fidiny ny fahantrana ho anjara sy lahatra. Tsy sahy maneho ny heviny izy ireo satria aleo maty ampito izay maty androany. Ny mpitondra etsy andaniny toa tsy taitra akory. Tsy hita mba mitady drafitra sy fomba fiasa ary vahaolana hafa. Ireo mpitondra akaiky koa ny vahoaka dia toa angady tsy mahatapakahitra. Misy anefa mbola samy laza ihany fa mandroso ny firenena ary mahavita azy tanteraka ny mpitondra. Samy naneho ny heviny nanoloana ny fahitany an'indresaka nataony solotenany evekiny daholo moa izy efatra mianadahy. Ny lola Ajaniaina Tahina Andrianandrasana no nandray ny fitenenana voalohany ary mazava ho azy fa ny fisolelana no lehibe indrindra tao anatin'ny fanehoan-keviny satria tsy maintsy natomboka tamin'ny fandokafana ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny valiteniny. Amin'ny maha kristianina ny filoha Andry Rajoelina dia tena misahirana tanteraka ny mitady izay mahasoa ny vahoaka ny filoha Andry Rajoelina hoy izy. Manaraka izany dia nisaotra ny fivondrona BNVK ihany koa ity loholo ity manoloana ny afatra nalefa ny mivantana ho an'ny mpitondra fanjakana iny. Tsy niraisin'izy ireo fanankianany ny afatra iny araka ny nambarany fa niraisin'izy ireo pozitif satria niaiky ny ezaka izay efa nataon'ny fitondrana ny fivondrona BNVK eto Madagasikara. Manoloana ny fahasarotana iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny kosa dia hitan'ireo mpitondra daholo ireny zavatra ireny. Efa mitady vahaolana ihany koa ny mpitondra fanjakana fa tsy mipetra-potsiny. Somary nifantoka tany amin'ny resaka jiro sy rano kokoa moa ny fanehoan-keviny. Ny olany delestage dia efa raha mahita fa tsy misy idirany hoe
tsy mahay mitantana ny fitondrana na koa hoe tsy mahavita azy fa noho ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny olana hitambarana maneran-tany araka ny voalazan'ity loholona ity. Zany filoham-pirenena Andry Rajoelina zany dia mijoro ary mametraka foana ny hoe ninninona zavatra ataontsika dia apetraka antsika ao anatrehan'Andriamanitra. Izany mpitondra mino an Jesosy Kristy zany dia mpitondra izay afaka misahirana ary tena misahirana ny mahasoa sy ny mahatsara ny vahoaka ao aminy. Izay nisaorana ny fivondrona Beneveka namoaka ny reny fanambaran'ireny. Ho anay dia raisinay positif ny zavatra tahaka ireny fa tsy ho raisinay fanakianana mihitsy tsy akory. Tao anatin'izany fanambarana zany aloha dia nametraka mazava tsara izy ireo ny hoe misy ny ezaka atao amin'ny fitondram-panjakana manoloana an'ireo fahasahiranana maro izay iainana sy ary ny fitondram-panjakana tsy ary ny mbola nyteny hoe tsy misy izany. Ny filoham-pirenena mihitsy na teo ary ny fanakianana nazo azy ny hoe ianao mihitsy ve Andriamatoa no midina makaty dia ampisehoany fa izaho izay mitondra ny firenena dia vahoaka mitovy aminareo ihany koa. Tsy mbola nisy fotoana anankiray tsy nitadiavana vahaolana mahakasika an'izany atao hoe olana eto amin'ny tany firenena zany izay raha malala vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro ny zava-misy eran'izao tontolo izao na tiatsika na tsy tiatsika fa tsy resaka hoe miombon-kevitra amin'izany ihany koa ty solombavam-bahoaka mahaleo tena mpilelaka ity. Tsy mbola miova amin'ny fanehoan-kevitra efa averimberin'ny ekipany volomboasary iray manontolo mihitsy ny fanazavana nentiny fa isika vahoaka ihany no tompona ndraikitra amin'izao fa tsy misy hoe tsy fahaiza mitantana avy amin'ny mpitondra fanjakana. Mipitehantsika sy ny razambeantsika ny tontolo iainana ary izao tsika rehetra mizaka ny vokany. Manentana ny vahoaka araka izany ity solombavam-bahoaka ny Marolambo ity ny mba andraisantsika vahoaka andraikitra amin'ny fanatsarana ny tontolo iainantsika amin'izao fa tsy voatery andro mpitondra foana izay vao atsiaro tena hanao zavatra. Na dia efa miaika aza ny akabetsahan'ny olona rehetra fa tena misy olana iraisana maneran-tany toy ny fiovaovan'ny toetrandro dia efa maro mahita fa ny tsy fahaiza mitantana ny fitondram-panjakana mihitsy ny tena fototry ny olana. Tsy mety anaiky an'izany mihitsy kosa nefa ny fitondrana amin'izao hoe tsy mahomby ny fitantanan'izy ireo fa ahilika aty amintsika vahoaka toy ny mahazatra foana izany responsabilité rehetra izany. Raha iny fanambarana natao iteo iny zao dia ohatry ny hoe matsapa isika na ianareo izay mipetraka eto Antananarivo fa tena marary tokoa ilay tsisy rano kanefa tiako mampatsiahy anareo fa isaky ny mandeha ny tournée izahay any ambanivolo any dia io rano ihany koa isan'ny olana. Manoloana n'ilay resaka hoe ny mpitantana no tsy mahavoa mahatonga n'ilay olan'ilay rano eto Antananarivo. Isika mianakavy ny tsy nanazan'ilay tontolo iainana nanana ala be ny isika tsy président Rajoelina teo tamin'ny fikapana ny ala vokatra ilay nataontsika sy ny razambentsika tany aloha mibaby azy sika ankehitriny. Ankoatra ilay solution na hoe vahaolana efa apetraka vonjimaika amin'izao dia manentana ihany koa amin'ny sambatan'olona hanaza n'ilay tontolo iainana. Isika vahoaka mihitsy mba ho responsable ho avy ohatra ny filazana fanentanana n'ilay fambolen-kazo nasionaly dia tsy miandry ilay ataon'ny fanjakana fa isika koa mba miseho responsable hoe raha mamboly azy ohatry ity zao ity avy ao amin'ny mouvement Gascar ity kosa dia manohitra tanteraka ny voalazan'ny solombavam-bahoaka Randrianasolo Augustin sy ny loholona Andrianandrasana Ajanirina tahiny. Mijanona amin'ny heviny hatrany izy fa ny tsy fahaiza mitantana fitondrana no mahatonga ny zavatra tsy misy mandeha amin'izao fotoana izao na dia eo aza ny resaka fiovaovan'ny toetrandro. Ankoatr'izay moa dia tsy dia nisy azo raisina loatra ny hevitry ity lehilahy ity satria ilaozany midoka tena fa hoe mpanohitra tena izy ary mitsatsaingoka ny resaka ataon'olona fotsiny no tena natongavany tao amin'ny fandaharana tondresaka omaly. Araka ny fanehoan-keviny dia misy vahaolana any amin'ny mouvement Gascar izay nahaka ny 3e voie mpanohitra tena mpanohitra fa tsy sarisarina mpanohitra mitovy amin'ny firaisan-kina sy ny sisa. Tsy nisy toy ihany moa hoe raha maka an'izay lalan'izay dia makaiza sy makaiza fa izay zany ny fanehoan-keviny. Entonareo teo izay programme apetraka mialoha tsy ampandehanana fa atao fandrika haingokaingony angalanao fony vahoaka fotsiny fa iny fahatonga eo tsisy ninona mandeha amin'ny laoniny. Profo
toaka amin'ny tenda misy amin'izao ny olany lestage JSH fanapahan-kevitra haisin'androany pitsoniny any dia tsy miatra koa io a ny tsy mampandeha Madagasikara misy ny paramètre international ikeny zany fa ny tena olana amin'izao ny tsy fahaiza mitata ny fitondrana zay mpanohatra tena mpanohatra fa tsy mody manohatra ohatra ndry fahaisakina sary collectif manana vahaolana amin'izany mila maka troisième fois zay ny filazan'ny fazahana azy Madagasikara nareo fiara-pitondra tsy atenaina amin'izany sary mody mpanohatra ato tsy atenaina amin'izany mila mamadika pejy mihitsy Madagasikara mba ahafahana miala ny blocage ny 2009 sy 2002 satria ingeny amin'izao hoe le fahasarahana amin'ny firenena amin'izao a mahazo tombontsoa TGV sery mpanohatra tiantima moa surtout fa zay situation zay mila ialana zay blocage zay inona vahaolana troisième fois nisy venton'ny goavana ny afatra nentin'ny fivondronam-beny EVK eto Madagasikara fa ny nahagaga ny Michel Temple izay filohalefitry ny antoko APM dia ny hoe inona ny mahatonga niny afatriny ho lasa adihevitra be mitovy amin'izao satria efa zavatra efa hitarainany vahoaka andavanandro ihany no teneniny izany hoe ny jaly iainany vahoaka malagasy ihany no naveriny ny tany saina teo mampametra-panontaniana izany hoe fa maninona n'izay vao misy ny réaction avy any amin'ny fitondram-panjakana fa ny zavatra tsara kosa nefa dia tafita ny afatra ampanajana tanteraka moa ny fanehoan-kevitry ity filohalefitry ny antoko APM ity fa voatapatapaky ny solotenan'ny mouvement gasikara foana ny zavatra tenenina nahazo commentaire mihitsy ity Asina Ravelo Santy avy amin'ny mpijery ny fandaharana Dondresaka fa hoe tena tsy misy azo raisina ary tena manambany ny antoko misy azy nazava tsara ny azy ny vahaolana no tena ilaina amin'izao na amin'ny resaka jiro sy rano izany na any amin'ny resaka tsy fananana asa na any amin'ny sehatra hafa fa ny somary mahagagana fotsiny hoe zavatra efa voatenin'ny olom-pirenena eny amin'ny tambazotra sy eny amin'ny sehatra maro samihafa eny ireny fa tsy dia tena nisy réaction loatra fa noho izay rehefa ny EVK no ny teny azy dia izao tsika manao an'ilay izy débat télévisé be ohatran'izao fa ny zava-dehibe dia hoe voarainareo mpitondra ny afatra tao anatiny miaiky ianareo fa misy ny olana dia izay ny dingana voalohany mitondra antsika makany amin'ny vahaolana tandrametaka ie mbola hiteny ihany azafady ie midingana voalohany makany amin'ny fitadiavana vahaolana aloha dia izay miaiky izay rehefa miaikytsika hoe misy ny olana dia efa manokatra varavarana sady makany amin'ny vahaolana ny vahaolana hoe ny maharitra ve sa tip-top le vahaolana hoentinareo ianareo ny mahafantatra azy fa ny zavatra tsikaritra aloha dia le hoe déshabiller Pierre pour habiller Paul zao ny misy eto hoe analana kely ny vola ministéra tsy roa hoentina manetsina ny jirama ahafahana mampandeha an'ilay izy amahana ny olana délestage fa mandra-paharoviana araka ny fanontaniana teo hoe isan'andro koa mila tenenao afaka lazainao zay amin'ny anjara fitenenanao afaka lazainao zay amin'ny anjara fitenenanao fa teteny fotsiny azy zany hoe efa iaraha-malala ny zava-misy ataoko angamba fa betsaka ny teknisiana sy ny manam-pahaizana afaka mijery an'izay na ny lafiny ara-tsosialy ny lafiny ara-teokarena ny lafiny ara-teknika ihany koa amahana ny olana jirama fa indrindra koa ny olany ankoatr'izay dia novaliany Michel Temple ihany koa ny fanehoan-kevitry ny olona andrianandrasana aja ny aina tahina le mahakasika an'ilay finoan'ny Flo Andrajoela tany amin'ny voalohany teo iny mipetraka ny fanontaniana manoloana ny fanajanany mahalaika ny Madagasikara sy ny fanajana lalam-pandrenana satria zavatra tsy tokony hiaraka amin'ny fitondram-panjakana mihitsy izany dia mahakasika an'ilay resaka hoe mijoro amin'ny finoany Flo tsisy maharatsy an'izany fa za fotsiny koa tia metraka fanontaniana hoe aiza ho aiza ny fanajantsika an'ilay laïcité ao anatin'izay aiza ho aiza koa ny fanajantsika an'ilay hoe ny lalam-pandrenana sy ny lalàna velona rehetra eo akaikany izay hoe fanajana ny lalàn'ny finoana sy ny fiangonana izay tena tokony ho sasanangy samihafa aoka tsy ho afangarontsika amin'ny finoko indray temple ny anarako malaza zavatra be dia be zany amin'ny finoko fa anarery izay fa amin'ny resaka firenentsika dia tokony izy fisarahana mazava tsara mihitsy ny fomba fitantanana ny firenena sy ny fitantanana ny tena manokana nanome sosokevitra ihany koa i Michel Temple mba izay tena lahara-pahamehana no atao fa tsy voatery atao miopampana foana ny fanamboarana fotodrafitrasa izay atao nefa afaka namboarana zavatra hafa ny volanaovana an'izany ny aiky izy fa tsara tena tsara ny fotodrafitrasa amboarin'ny Flo Andrajoela sy ny mpiara-miasa amin'ny fitondrana fa nefa kosa ny zavatra hita amin'izao
dia miaingo eo ambony tsikoko i Madagasikara. Mba nanazava moa ny loholona Andrianandrasana Aja ny aina tahina fa hoe mba sady mampiaingo ny tanàny ireny zavatra amboariny ireny, fa nahitsy ny Michel Temple avy hatrany fa mbola misy zavatra maika kokoa tokony hovahana. Voatsindry tsara zany eto fa tsy mahafantatra ny tena lahara-pahamehana marina tokoa ny mpitondra fanjakana. Tena nareo fa miopapana be loatra koa le vola lany amin'le fotodrafitrasa le tsangatrano fotsiny izay nahafahana ihany koa nefa ny nanao fampitaovana an'ilay trano avy hatrany satria nisy tamin'izy ireny tsy afaka tonga dia nampiasaina fa mipetraka fotsiny eo nefa raha ny budget nanaovana an'ilay trano be fotsiny efa mba afaka natao hoe navita fandriana ohatra. Tsara le izy ka tsara fa tsy ratsy sainga misy ny atao hoe tsara strict nécessaire utile ary tena azo ampiasaina tsara ihany koa anatin'izay fa tsy voatery hoe mizesta be le izy lasa bling koa aloha zay le zatra tiako amarinina makiazy nge mba manao tsaratsara dia mba atao ana tsy voatery hoe fa tsy hoe raha tsy manana vary any an-trano dia manao makiazy non tsy izay le izy tsy hoe miaingo ambony tsikoko le izy fa misy zavatra azo atao hoe zay seul les 6% ne change pas d'avis et ne change pas de manière de faire fa sosikevitra hoe mba amboaro zay fomba fanapahan-kevitra sy fomba fanaon'le zavatra zay hoe raha mba misy zany budget dia ataovy araka ny tokony ho izy le izy dia ataovy koa ny fampitaovana zay azonareo atao ao anatiny dia amin'izay fotoan'izay mba tsy mandeha ila hoe vita le trano fa trano tsy azo ampiasaina ohatrany hoe vita frigo ianao fa tsisy prizy ao an-tranonao zay zavatra zay zany tokony ho alaminareo tsara mba ahafahan'le olom-pirenena mba miaina le zo fototra farafa kely indrindra dia ny fahasalamana ny fanabeazana ny fandriam-pahalema. Tsy nety tamin'ireto volomboasary reto anefa ny filazana fa tsy mahafantatra ny zavatra tokony ho lahara-pahamehana ny fitondram-panjakana ka namaly an'izany mihitsy ny loholon'ny Madagasikara Andrianandrasana Aja ny aina tahiny. Tsy tonga lafatra ny fitondram-panjakana fa kosa efa betsaka ny zava-bitany tamin'ny vahoaka malagasy. Betsaka ny ezaka efa natao ary betsaka ny nahazo tombontsoa tamin'ity fitondram-panjakana ity. Ankoatr'izay dia manaja tanteraka ny vahoaka malagasy ny fitondram-panjakana. Mbola mametraka ny asiny amin'ny maha olona zareo ity fitondrany ity. Tsy mahita ny zavatra rehetra tena ataon'ny fitondram-panjakana akory ireo milaza fa hoe mpanohitra ka lasa manohitra fahatany ity loholon'ny Madagasikara ity. Izay nge mahafantatra ary nareo manao ny asanareo zay mahatonga zay misaotra anareo ninina zavatra zay ataon'ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy manan-kena zay koa tsy parfait averiko foana zay tsy parfait ka lafatra ny zavatra zay avoakanay na zavatra tanterahanay fa zay kosa miteny aminareo ireo vahoaka malagasy ireo tompoko dia ny sitraka ary mahita ny ezaka zay nataon'ny fitondram-panjakana ary nahita ary ny aina an'izay tombontsoa ny ainany tamin'izao fitondram-panjakana zao zay fanandrabinareo marary ny fon'ireo olon'ireo rehefa nareo no miteny hoe mpanasa lamba kely fotsiny reny rehefa nareo no miteny hoe zay koveta rehefa nareo no miteny hoe zao mba asanareo na inona hatramin'ny teneninareo hoe foza olombelona reny tompoko mitovy amiko ary tena omenay ny asiny ajainay ary dia mbola ajainay foana satria manana zo isitraka an'izay tokony ho azony ao anatin'ny sehatra zay iainany aloha izy dia ampiakarina amin'izay fa ianareo moa tsy mahita dia miteny bontolo araka ny tenen'ny honorable zay fa mba maka renseignement aloha inona ny efa fipetrany raisina dia ao anatin'izay tsika no mifampiresaka indray hoe ity no hatsarainy ity ny tokony atao. Anisan'ny ohatra ny raisina tamin'ity resaka lahara-pahamehana ity moa ny resaka teleferika. Mijery lavitra ny fitondrana raha nanao an'ity teleferika ity ary tsy adala izy ireo raha ny fidiny anatanterahana an'io tetikasa io. Mbola nampiny mihitsy aza hoe tsy manana fijery lavitra ny mpanohitra ny fitondrana ary farany dia sain'izy ireo ihany koa no miteny fa nametraka ambonin'ny asina Antananarivo ny filoha Andry Rajoelina. Ka ny teleferika tompoko c'est investissement afaka jerevanao fa lalàna misy io zay akory ka tsy sanatria hoe olona nitampina na olona tsy ny saina ny voatehany io fa naiza firenena dia mijery lavitra ny fanohanako ny hevitra io hatramin'izay dia tsotra ary ianao olona mandehandeha satria olona manamboninahitra manampahaizana miazakazaka ny voaka malagasy na izao tontolo izao miazakazaka any Paris fa tamin'ny fotoana zay nananganan'ny Eiffel ny Tour Eiffel
tsisy nieritreritra hoe io ny lazany Tour Eiffel izay le vision lavitra zay a tsy anananareo sahanay ny miteny fa zany André Rajoelina zany tena metraka avo dia avo ny asina Antananarivo. Ety ampamaranana dia tsapa fa tsy mitovy fijery amin'ny fivondronam-beny eveka akory reto volomboasary pisolelaka amin'ny fitondrany reto rehefa tena natao ny fandinihana ary tsy manaiky ny filazana fa tsy naomby tamin'ny fitantanany ny filoha André Rajoelina na dia nisy aza ny fisaorana ny eveka tamin'ny fanehoan-keviny. Reny zavatra voalaza ny eveka reny dia efa maro ny mpanohitra ny lazany reny, fandraisina foana hoe fanoherana bontolo, fankahalana, fanenjehana, felonana sy ny sisa sy ny sisa. Zay ary no mamarana an'ity vidéo ity, mankasitraka antsika rehetra ny hanao hatramin'ny farany. Azadino ny misabone amin'ny chaîne sy manao j'aime an'ity vidéo ity dia amin'ny manaraka indray.